Ako aby daholo nareo. Hitanareo 26 juin andro any. Dia tao Kenya nanao rotaka ny zareo hiady ho an'ny indépendance-ny. Tsika 26 juin lazana fa nahazo indépendance fa nefa mbola dépendant be andro fatikaranareo sy ireo faty sinoa sy ireo faty mbazaha reo. Za mety sinoa. Je dis 26 juin andro any fa tsika mbola tsy misakafo daholo ny olona 75% la population tsy manam-bola tsy manan-kanina. Tsika 26 juin fa mbola ny karana mbola manjaka amin'ny tanitsika. Tsika 26 juin fa mbola ny mpitondrantsika mbola voazanaka koa. Donc j'ai mal aux yeux. On va rester comme ça, on va rester comme ça. Donc anjaratsika mieritreritra mila indépendance ave sa tsy ny Kenyana dia nina ny antony rotaka nataon'ny Kenyana ny tivany amin'ny indépendance-ny satria nampiakarin'ny le président ny vidim-piainana, nampiakariny vidin'ny sakafo rehetrarehetra, dia nampiakariny vidin'ny électricité sy ny tariny sy ny vidin'ny hetra. Mbola nampiakariny koa ny hetra. Dia farany vahoaka dia sositay dia zao ny zareo amin'izao fotoana izao manao révolution au Kenya ao. Donc 26 juin nefa samborika be amintsika malagasy. Nefa atsika mbola sanahany vazaha ara-tsaina, mbola ny fizarahany vazaha ina moa tsika tenena ara-religion, ara-pinoana. Tsika mbola fivavahany vazaha mbola vavahantsika. Ny coutume tsika tsy ajantsika nefa ny any tanareo Gabon sa eritreritra mihitsy hoe io ngambany hoe président gabonais nanao coup d'état tamin'ny farany teo io hoe la soldat vazaha eto, mais au final nen'jareo nasin'jareo une institution hoe journée misy hoe deux jours de week-end dans l'année zany misy week-end dans l'année zany manao fombany zareo fotsiny. Any am-pianarana zareo mianatra fomba africaine, ny fomba sy ny coutume sy ny croyance africaine. Dia ny ankizy ny afaka misafidy hoe anaraka amin'ny fivavahana africaine ve sa anaraka amin'ny fivavahana vazaha ve sa anaraka amin'ny fivavahana silamo amin'ny farany. Fa mila mahafantatra ny fivavahana zareo daholo ny zareo. Ça c'est une révolution fa ny antsika mbola aiza. Raha tsy miala eo le andro reo raha tsy miala reo sarim-bakolony vazaha reo tsy tafavoaka Madagasikara. Io tsy ala reo tsy ala hoe moramora zany raha tsy tsika ny miady sy mitsangana tady io fa ny violence ny famonoana vazahantsika tamin'ny colonisation, ny famonoana famonoan-jareo antsika tamin'ny 47 ny mahery fo antsika reny dia violence ina ny dikan'izany violence zany zavatra mietraika amintsika ratsy ao anatin'ny saintsika dia mijanona ao anatin'ny saintsika dia izay mahatonga antsika tsy mahasa mitsangana sy tsy mahasa manao ininona. Nefa anjarantsika no mitsangana io la violence ne se guérit que par la violence. Tsy mbola nahita nareo hoe olona natotsika nahazo ny indépendance antsika dia tsika ny ady nisy ratra naratra nisy name andrano sy nisy name ny ainy zay ny nahazoantsika ny indépendance kely tsika. Nisy mantsy miteny hoe tsy maintsy azontsika ny îles éparses io le andro dia fa tsy mirarahany intsony. Ny intérêt-an'le andro rehetrarehetra efa tafavoaka mipetrapetraka daholo mivazana any maty any Suisse tafavoaka tsara fa ny malagasy vahoaka malagasy tsisy. Izy mampiasana antsika amin'ny resaka hoe îles éparses io iverina amintsika tsy iverina amintsika io raha mbola le andro no ambony pouvoir. Ka anjarantsika no miady ho any indépendance atsika. Tsika tsy natao fotsiny ho vahoaka iondrika fa tsika koa manana ny guerrier atsika, manana ny soldat atsika.
dia zay no tsara ny vazaha hoe marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons. Zay fotsiny. Zay lalana rehetrarehetra dia avintsika dia ho sarotra daholo. Fa anjarantsika no mitsangana matonitra reo tsy nalefa ninira iny satria le Madagasikara tanindrazana iny satria iny manome hery ho an'ny vahoaka. Tanareo tsara ny filamatra sy nira-pirenena zany symbolika daholo reny fa reny ao anatin'le tantaran'le narratif. Rehefa anteneko anareo hoe le narratif io raha venao ny tantarana foana hoe ny vahoakanao manne many dia ianao mieritreritra ny tenanao hoe manne many fa raha ianao foana ny tantaranao hoe vahoakanao ianao mahafinaritra ianao enjana ianao sao dia ianao koa mahafantatra ny tenanao hoe enjana sy izay dia izay no hoentinao dia izay mahatonga anao mandroso foana. Dia anjarantsika no manova an'io resaka narratif io anjarantsika izao koa nefa zavatra hitako tanareo ny panafricaniste amin'izao tena atahoran'ireo vazaha ireo tena atahoran'zareo tena nanao boky ndrareo ny namako izay lampantaire iny no nandefa anazy tao amin'ny TikTok tao arao ny pageny fa milay be dia zay miteny rehetrarehetra zany dia efa tediavin'ny vazaha efa ampanginina daholo dia ndrareo tena hoe partout les moyens anampanginana ny panafricaniste dia ho hitanitra dia ivoaka amin'izay tanareo za koa hitako amin'ny hitako fotsiny amin'ny échelle en plus c'est pas encore un grand échelle et tout à mon petit échelle et tout. Hitanareo le voavidim-bazaha le mpinoa ny vazaha rehetrarehetra reny ao anatin'ny page koa feno be dia be manao soa ihany fa tsy mahay miteny vazaha pur mpinoa ny vazaha nefa tsy mahay miteny vazaha zay ny tena mampime bepory tsy mahay miteny vazaha loatra dia vendrana be dia reny mpilelaka sy mpinoa an'le vazaha dia reny atao be dia be mihitsy ny commentaire be dia be ao anatin'ny page koa hoe za hoe tanareo le mitady hoe mes preuves